formation zany nefa lefa miasa lavitra ny tera-ponenany zany tsy mena zany reo mpiasa reo nandray anjara amin'ny fitokonana ny mpiasa CCC eto Moramanga sy ny amin'ny Sahamamy Antongobato voalazan'ireo mpiasa azy fa misy ny fandrahonana ny androanareo mpiasa mitarika ny fitokonana fa andrenivohitra betsy misarako dia voatana amin'ny toerany ihany kosa ny filohan'ny filankevim-pitatana amin'ny tanàna araky ny vaovao izay ampitany ireo namana amin'ny Tomasina arahantsika avy hatrany ny vaovao mikasika izay Lani fandroany ho filohan'ny filankevitra munisipaly eto Tomasina voalohany Andriamatoa Belahy Rompol isambato folo tamin'ireo mpifidy 30 naalany azy raha valo no sambato azy ny mpifaninana tamin'ny Randy Jean Baptiste filoha lefitra kosa Teolahy Aurélien Félix miampy papakateny roa ity biraomaharitra vaovao ity tamin'ny famboany fivoaram-potoana voalohany folo sy roa arivo ho an'ny filankevitra munisipaly maharitra 10 andro nanotanterahana izao fanavaozana ny biraomaharitra izao ary fanametra-pialana teo aloha araky ny voalaza ao amin'ny fasipilina 4 ny fehiny filankevitra munisipaly avonina halony asa efa natomboka ny filoha Belahy Rompol toy ny fanarahana ireo fatinapaka teo aloha ary hitondra fomba fiasa mafimafy kokoa an'ny filankevitra izay takiny fampandrosoana eto Tomasina raha niatrika ny fotoam-panokafana kosa miteny tanàna Gervera Kotomanana dia nanmetoky amin'ny fahavononana iariasa ho tombotsoany ity tanan-dehibe faharoa eto Madagasikara ity marina fa odinina mandritra izao fiaonana voalohany amin'ny taona 10 izao ny lafiny fitsipika anatiny ny tatitra ny zavabita ny tatitra arabola 7 ny fampafantarana ireo fandarana asa 10 ny fampidiran-ketra sy miezaka manandrify izany izay vinavinaina fa isy fomba fiasa vaovao tapitra ny vovom-paritra izao takariva izao manome fotoana andray raha ampitso marom-piona tompo klasy tompoko vavy